da mantompo amintsika rehetrarehetra izay manaraka hatrany an'izao tambazotra izao na ny youtube na ny facebook androantsika ifampizara kely mikasika ny fety dia zao moa zany akatoko ny krismasy tsy fantatro sy anarahana an'izao fotoana izao fa zay aloha zany zavatra mitranga amin'ny fotoana izay anaovana ny fanodinana an'izao fandarana izao ny resaka fety dia ny zavatra tiako hozaraina aminao voalohany indrindra ny hoe ina ny antom-pisian'ny krismasy sy ny sisa hafa rehetrarehetra zany tamin'ny vanim-potoana izay nampatonga ny fivavahana kristianina ho lasa fivavaham-panjakana teo amin'ny romanina dia nizara roa ny romanina misy ny romanina efa resy lahatra ny amin'ny kristianisma zany tamin'izany fotoanandro izay efa nivadika ho religion zany hoe lasa fombafomba no betsaka dia misy ihany koa ny ampahan'ny romanina izay mbola tena betsaka ny nanompo sampy dia mba afahan'ny mpitondra fivavahana sy mpitondra fanjakana tamin'izany fotoanandro ifehan'ny reto olona mpanompo sampy ireto sy amadika ny reto ho lasa kristianina dia navadika ry zareo ho lasa fety kristianina ny fety maro isan-karazany izay nankalazan'ny jentilisa ny sampiny tamin'izany fotoanandro dia anisan'izany ny fetiny 5 volana desambra dia navadika ho lasa fety kristianina zany hoe lasa tsy mankalaza ny fetiny faterahany Andriamanitra ry zareo tamin'izany fotoanandro intsony izy fa hoe navadika ho fetiny faterahany Jesosy Kristy le izy dia zay ny antom-pisiany izy io. Raha iresaka kosa mikasika ny fiangonana voalohany izay nentin'ny apôstôly dia izy ireo dia sady tsy nankalaza ny 5 volana desambra no tsy nankalaza ny krismasy na ny fahatsiarovana ny fahaterahan'ny Kristy na andrinina zany na andrinina tsy nankalaza fety hafa ihany koa izy ireo tahaka ny hoe pentecoste izay ankalazaitsika tahaka ny hoe fitsanganana na ny ascension izay ankalazaitsika sy sisa maro isan-karazany fa ny fiangonana tateorina no nankalazan'izany ny zavatra nankalazain'izy ireo dia ny paska satria ny paska no zavatra lehibe indrindra dia tsy na fa ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganako velona izay fandresena lehibe indrindra ho an'ny kristiana dia zay irery any fahatsiarovana izay nankalazain'izy ireo ary Maria Koetona ihany koa nefa fany paska izay nankalazain'izy ireo dia tsy ilay paska izay ankalazaitsika satria ny paska izay ankalazaitsika dia ny fiangonana katolika no mametraka ny daty fa tsy mitovy amin'ny paska jiosy fa ny paska jiosy dia hafa mihitsy izay manisa ny calendrier andry zareo fa ny atsika kosa dia calendrier ny grégoriana no anisana azy ary misy fomba fanisana azy manokana hafa mihitsy fa fanisanandro ny jiosy izany ka ny teboka voalohany zany ao anatin'le raharaha dia zao ny kristianina voalohany dia tsy nankalaza ny krismasy tsy nankalaza ny tsy nanao fahatsiarovana ny amin'ny fahaterahan'ny-mpamonjy tsy nanao fahatsiarovana ihany koa ny amin'ny fahalasanany na ihany koa na ny fidinan'ny fanamasina tsy nankalaza zavatra tahaka izany izy ireo fa nijanona teo amin'ny paska sy ny fandraisana fanasan'ny tompo zay ihany ny tena nankalazain'izy ireo zay raha teo ny baiko izay nomeny Jesosy ahoana ary noho izy tsy tokony ankalaza an'ireo fety ireo ihany koa va isika izay efa ao amin'ny Kristy Jesosy ny avaliko anao dia tahaka izao misy zavatra azo andeferana ao anatin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra misy ny tsy azo andeferana dia misy ny azo andeferana raha amiko manokana dia ny krismasy ny pentecoste sy ny karazana fety maro isan-karazany dia zavatra izay azo andeferana tanteraka satria ny antony na dia atao ary hoe diso ny daty na dia atao ary hoe tsy nankalazana zany sy sisa rehetrarehetra dia tsy misy mahadiso ny manao fety tsy misy mahadiso mahatsiaro ny tantara ilay zanakadala hoe memenina le zokony hoe fa manino ianao manao fety izao nefa zanakao nandany fanananao dia osy izy ny rainy hoe tsisy maharatsy n'izany zavatra zany fa tafody ty zandrinao ity dia andaotsika anao fifaliana fa efa tafody izy ka ny zavatra ifampizarako aminao androany dia zao tsisy maharatsy mihitsy ny manao fety tsy misy maharatsy ny manao anniversaire tsy hoe tsy nanao anniversaire akory Jesosy na tsy nanao anniversaire Petera na tsy nanao anniversaire Paoly
zavatra efa fanao taloha io aza mietrehitra ianao hoe ka tsy fanao zany taloha ka nisy ka nisy herota nankalaza ny andro fahaterahany ohatra ao anatin'ny baiboly zany zavatra zany efa nisy ny fankalazana anniversaire sy sisa rehetrarehetra fa tsy nanao an'izany ny fiangonana fahiny de ozy ako hoe zavatra azo andeferana be zany. Inona moa ny antony hoe azo andeferana be le izy ary anasako anao ihany koa mba tsy anavatena eo anatrehan'izany zavatra zany. Ny antony de tsotra be isika zanak'Andriamanitra isika ao amin'ny Kristy de efa tena azo lazaina hoe be dehibe ny zavatra izay isarantsika amin'ny fiarahamonina, be dehibe ny zavatra izay isarantsika amin'ny fianakaviana, marobe ny fombafomba malagasy izay tsy mety amintsika intsony. Anisan'izany ohatra famadiana, anisan'izany ohatra rehefa misy maty de reny manasa lamba, manasa fitafiana, anisan'izany ny fombafomba maro isan-karazany. Ohatra zao hoe isy olona hanokana trano de hanao joro izy de ianao amazanak'Andriamanitra anao tsy mety ny fanatrehana an'izany tsy mety ny fanatrehana an'izany satria mankasitraka ihany koa ianao an'ilay hetsika izay atao raha ohatra ka manatrika zavatra tahaka izany ianao. Rehefa misy zavatra tsy mandresy lahatra, rehefa misy fombafomba maro isan-karazany ao anatin'le izy makapanandro sy ny sisa de mila sa isika mijoro mialatsiny fa tsy mety amiko zany zavatra zany, tsy mety amiko zany, safidiko zany de tsy mety amiko zany noho ny am'ireo antony maromaro ireo izay hoy ahako hoe efa mahatonga atsika tafasaraka amin'ny fianakaviana, tafasaraka amin'ny tontolo manodidina, dia mbola mitombo ihany lay fisarahana, mbola mitombo ihany lay fisarahana raha ohatra ka mbola ho asitsika indray tsy fankalazana na hoe tsy fiarahana mankalaza amin'ny olona ny fetin'ny farantaona, ny anniversaire, ny krismasy, pentecosta, de miolonolo ny irery ianao de mitokatoka ny irery de fotoana inona ary mba hahafahanao mazava, fotoana tahaka ny ahoana ny mba hampazavanao sy ampisehoanao an'ilay Kristy fahazavana, fotoana tahaka ny ahoana ny ampisehoanao fitiavana n'ireo olona manodidina anao ireo raha isika hitokatoka monina foana isaky mihetsika. Ka hoy aho hoe azo andeferana tsara mihitsy zany. Zahay manokana zao efa tao anatina tsy haiko efa taona teo eo angamba tsy nankalaza ny 5 volana Desambra. Zahay zao tsy manana fotoam-bavaka ao am-piangonana sao de misy mieritreritra no avy fa tsy manao fotoam-bavaka zay raha pitso 5 volana Desambra fa samy mankalaza ny krismasy. Za manafatra mihitsy ny olona izay mpiara-miangona amiko raha tianao no andrian'le hira mombosapaina ohatra n'izany na te andeha hivavaka ianao any amin'ny toerana izay mankalaza an'izany ka sendra hitanao mandehandeha iny aza miafinahako fa tsy tsaranao mihitsy na ho tezitra aminao hoe fa maninona ianao no makaty fa ahoana ny ohatran'izao fa ahoana ny ohatran'izao fa afaka mankalaza an'izany ny tsirairay avy, afaka manao azo noely ny tsirairay avy, afaka manao guirlande, afaka manao fety, azo hividanana kilalao ny ankizy. Ny zavatra tsara fotsiny de zao mba ampianary ny ankizy, aza mampianatra ny ankizy ny resaka dadabe noely sy ny resaka inona zany fa rehefa mba mankalaza ihany de aleo mankalaza le Kristy teraka, aleo mankalaza an'ilay Jesosy Kristy mpamonjy izay nitondra monjena ho atsika eto amin'izao tontolo zao. Fa tsy misy olana ny fankalazana an'izany fa afahantsika mifandray misimisy kokoa amin'ny fiarahamonina, afahantsika mifandray misimisy kokoa ny tontolo manodidina, manaova joyeux Noël any olona rehefa tonga ny fety manaova tratry ny krismasy sy sisa rehetrarehetra miaraha mifaly amin'ny tsirairay avy mba tsy tombo ilay fisarahana, mba afahantsika manana fahafahana mifandray bebe kokoa amin'ny hafa. Ka zay zany ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Raha ankalaza lisitsika zany tsika tsy miditra amin'ny resaka ara-pivavahana hoe ohatra zao sy tsy ohatra zao fa lay tena hoe fibanjinana ny fanehoam-pitiavana amin'ny hafa, lay tena hoe fibanjinana ny fiaraha-mifaly amin'ny hafa, lay tena hoe fibanjinana amin'ny fiaraha-mikorana amin'ny hafa ihany koa izany. So zavatra zao no zaraiko te hifarana zao afatra zao. Tamin'ny andro fahiny iresaka sabaty io dia azonao atao fikarohana kely ao amin'ny internet hoe ohatrany ahoana ny fomba fankalazan'ny jiosy an'izy io. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy zay tsy mahafantatra moa zany dia tany akaikikaiky ny andron'ny vanim-potoanan'i Jesosy Kristy teo amba fifehezan'ny Romana sy ny sisa rehetra zay vao nisy ny fivavahana rehefa sabata. Fa ny sabata ariavana malala zay manatrika eto sy manaraka dia tsy mahita mihitsy ianao anatin'ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha ka miteny hoe mivavaha rehefa sabata, na topoy aho na mandeha any tempoly na manaova an'izao na manaova an'izao rehefa sabata.
fa ny sabata dia andro fitsarana, zany hoe jour de repos, andro fijanonana amin'ny asa. Rehefa sabata ny olona manomboka zoma ariva midimy sasany eo maty masoandro, mandrapatonga sabotsy ariva midimy sasany eo maty masoandro, dia ajanona daholo ny asa rehetrarehetra, tsy mahazo mandrehatra afo, tsy mahazo mipasoka, tsy mahazo milanja entana na inona io na inona, fa zay tsy vita rehetrarehetra dia avela any daholo raha mikorotana ny trano tsy fafana, raha tsy voarehitra ny afo dia tsy ampirehetina ny sakafo dia sakafo mangatsika noana, satria natokana mihitsy ny sabata ho fotoana iarahana amin'ny ankohonana, ho fotoana iarahana amin'ny fianakaviana, zany hoe fa zava-dehibe teo amin'Andriamanitra ny resaka ankohonana sy ny fianakaviana, na dia tany amin'ny testamenta taloha ary tsy hitantsika mazava tsara moa zany ao anatin'ny baiboly, fa zay nyteneniko hoe afaka mijery ianao internet dia ho hitanao ohatry ny ahoana ny fomba fankalazana ny zanak'Israely sabata. Fa ny sabata ny endrareo tena andro lehibe, ary io sabata io no anaovany sakafo tsara indrindra, zany hoe latsinainy mandrapatonga ny zomary zareo mety atonotony lahady mandrapatonga ny zomary zareo mihinana tonotony, fa ny sabotsy kosa izy dia tena sakafo tsara iarahana amin'ny ankohonana, iarahana amin'ny faly, iarahana amin'ny ravoravo, iarahana mifandray miresadresaka sy sisa rehetrarehetra amin'ny ankohonana. Zany hoe ny sabata dia natao ho fifandraisana amin'ny fianakaviana sy ny amin'ny ankohonana, zany hoe zava-dehibe mihitsy ny fifandraisantsika amin'ireo. Ka raha hiatrika ny krismasy isika dia ozy hoe ataovy zava-dehibe ny fiarahana amin'ny ankohonana, ataovy zava-dehibe ny fiarahana amin'ny fianakaviana, tsy maninona zay sakafo eo na inona, tsy zany ny atao apalahelo tsinitsininy zany resaka zany, fa ilay fiarahana no tena zava-dehibe. Tsinitsinina ny resaka akanjo ihany koa, rehefa tsy manana akanjo vaovao, oly akanjo tranainy ihany anaovana, tsy zany ny zava-dehibe inona makaiza, fa tena ataovy fibanjinana ny fampifaliana ny hafa, fampifaliana ny hafa, ny firavoravoana. Tsika efa ravoravo foana amin'ny Kristy velona ao anatintsika foana, na krismasy na tsy krismasy, na andro inona, fa zay zava-dehibe amin'ity krismasy izay atrehantsika ity, fiaraha-mifaly amin'ny hafa, fitediavana zay afaly ny hafa, fiarahana mikorana sy sisa rehetrarehetra. Dia tapitra eto ihany koa fandaharantsika mirary ianao krismasy mahafinaritra, taom-baovao farany taona mahafinaritra ihany koa, taom-baovao mahafinaritra ihany koa, mbola misy émission amin'ny lahady ho avy zao mikasika ny tokantrano, fa dia mametraka veloma mandram-piona mandram-pitafa, samy tahiny tompo daholo, veloma tompoko.